anareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo rainay ny an-danitra, misaotra anao izay ny amin'izay nataonao tamin'ny fiainanay, ary mbola isaoranay anao koa izay ataonao aminay Tompo amin'ity anio ity. Anao ny tera, ny ajary ny voninahitra. Amen. Ry havana, rehefa avy nijery an'ireo andinin-tsoratra masina efatra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy isika, izay ilazan'i Jesosy fa ho avy tampoka izy, dia andao indray ary hijery ny soratry Paoly izay ao anatin'ny epistily voalohany na ny taratasy voalohany soatana tamin'ny Tesalonianina. Araka ny nataony ireo mpandinika mampahay ny testamenta vaovao, ny soratra masina ry havana, dia ity Tesalonianina voalohany ity no voasoratra voalohany amin'ireo boky 720 ato amin'ny testamenta vaovao. Inetretina eo amin'ny taona 50, raika amin'ny 50, manodidina ny taona 50 mahery eo izany amin'izao taonantsika izao izy ity. Tsy afaka nijanona ela tao Tesalonika i Paoly satria no enjehany jiosy fasatra izy tamin'izany. Tsy maintsy niala tao izy ka tonga tao Korinto. Rehefa izany dia tonga namangy azy tany koa i Timoty, nilaza ny vaovao ny amin'ny fiainan'ny fiangonana rehefa niala tany Paoly. Ka dia faly Paoly ary nisaotra an'Andriamanitra izy raha nandre ny fandrosoan'ny fiangonana tao. Dia nanoratra ho fampiherezana azy ireo ary Paoly, ary tao anatin'izany koa no nanazavany ny amin'ny andro farany sy ny fiavian'i Jesosy indray. Andihy ho vakiantsika ry havako ny Tesalonianina voalohany 5, andininy fahaenina ka hatramin'ny 12 dia ho vakiana araka ny DM na ny dikateny iombonana ekumenika eto Madagasikara. Amin'ny anaran'i Jesosy, ko aza mba matory tahaka ny sasany, vaoaka hiambina sy ahoany tena. Fa ny alina no atorian'ny olona, ary ny alina no imamony. Fa satria ny andro isika, dia aoka ahoany tena, ka hitafy finoana sy fitiavana ho toy ny fiarovan-tsatra, ary hitafy fanantenam-pamonjena ho toy ny fiarovan-doha. Fa tsy notendren'Andriamanitra hiara-ny fahatezerana isika, fa mba hazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Maty ho antsika Kristy mba hahatonga antsika hiara-miaina aminy, na mbola velonaina isika na efa maty amin'ny andro iaviany. Noho izany ary mifampirosia sy mifampaherezy ianareo arak'izay efa fanao nareo. Amen. Ambaran'i Paoly ary fa voalohany ry havako, fotoana tokony hiambenana izao. Miaro tory raha ny tena dikany. Inona no atao amin'izany? Mamantatra ny fahavalo na miandry mba hiady handresy azy ireo. Fahavalo mila tandremana ary ny fahamamona araka ny ohatra izay ambarana eto. Izany hoe fahamamona ny resahana, fa misolo tena ny filebana rehetra io, dia ny fampanarana po ny mahafa-po ny nofo na ny asan'ny nofo izany. Havana tsy mitovy ny olona, samy manana ny ota malaky mahazo azy. Noho izany dia samy miambina, isika tsirairay avy, samy mamantatra ny asan'ny devoly ny fahavalo, malaky te hamotika sy andavo hitondra amin'ny fahotana. Faharoa, mahony tena na koa hoe mafehy tena. Tsy ho mora voataonan'izay rehetra mety mampanara-po ny maha olona, indrindra ho iaho tahaka ny nambarako teo aloha, mampanara-po ny nofo. Izany no hitantsika eo amin'ny andininy fahaenina ary ka andoha hoe vakiana amin'ny anaran'i Jesosy, ko aza mba matory tahaka ny sasany, vaoaka hiambina sy ahoany tena. Amen. Tesalonianina voalohany 5, andininy fahaenina. Ry havana, izany indray ary no ampitaina amintsika amin'ity anio ity, dia samy mijery inona ny fahavalo te hamely azy isan'andro. Mety ho laingy, mety mamitaka, mety firehariahana, mety fitiavam-bola,
mety filipahana araka ny voalaza be samy miambiny izany tsika izao ary indrindra fotoana fifehezantena fahalalana onona izao. Amen. Andeha hivavaka ary isika ry havako. Ry Tompo rainay any an-danitro, indreto ary izahay manatona anao, ampio izay Tompo isan'andro isan'andro mba hiambina, ampio izay Tompo isan'andro isan'andro mba hahoany tena. Mandra-piavinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.